ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faminaraba tsika rehefa malala atratra ity alatsinainy fa 12 ny volana martsa ity ny vedanan'ny tompony ataony maharitra mitoetra amintsika hatrany ny mofinaina voalahatra antsika ny avana amin'ity alatsinainy ity dia ny salamo fahaenina ambin'ny polo salamo fahaenina ambin'ny polo ny andininy fahavalo ka hatrany andininy faharoa ambin'ny folo salamo fahaenina ambin'ny polo ny andininy fahavalo ka hatrany faharoa ambin'ny folo aminaran'i Jesosy. Misoran'Andriamanitsika ary firenena ary asan-drato ny fifidianana azy izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tongontsika ngozozo fa efa nizahatoetra anay ianao Andriamanitro, efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadiovana vola fontsy amin'ny memy, efa nampiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa naniseta mavesatra teo ambalahanay ianao, efa nampandeha ny olona ao anitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano raha efa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana maharitrerika ianao. Ray masina manomasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity salamo fahaenina ambin'ny polo ity dia salamo izay matetika fampiasan'ny mpino, fampiasan'ny fiangonana amin'ny fotoana hatsapany manokana ny fahendren'Andriamanitra, ny fandresen'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra. Amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo dia fitaomana ny mpino atoky sy hideran'Andriamanitra ary atoky ny fitondrany zany Andriamanitra endry sy be fitiavana zany. Misy mpanitsy fivavahana anankiray antsoina hoe Martin Luther izay fantatry ny protestanta, fantatry ny kristiana rehetra mihitsy ary. Martin Luther dia nataontsika hoe isan'izay nanova ny tantaran'izao tontolo izao mihitsy ny fanitsim-pivavahana nataony. Tsy hoe izy ihany akory fa nahi Calvin. Ary izany fanovana zany dia izany fanovana nintiny zany satria nanova toe-tsaina mihitsy ny fanitsim-pivavahana izay nataon'izy roa lahy ireo moa fa Martin Luther ndraisantsika. Ndray maka namangy toerana anankiray, toeram-panofanana ny pretra jésuita katolika tao Nairobi. Dia tamin'izany fotoana izany mbola malagasy no nitantana, pretra malagasy zany any amin'ny taona 5 na 4 ano any, dia na 4 matetika verivery tany Nairobi moa tamin'ny fony tany amin'ny taona aloha dia tsy tadidiko ilay fotoana nionako tamin'ity pretra malagasy izay niazona ny nitantana ity ivitoeran'ny fanofanana pretra jésuita taty Afrika tsy nanan'ity ngamba iveriko hoe tsy adiso raha toka manona ny anarany satria raha aman-dreny ajaina eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fiangonana izy Père Randriamanalina. Dia nandalo tao aminy zany Père François dia nitsidika ny toerana io. Dia rehefa nitsidika ny toerana dia tonga tao amin'ny efitrano anankiray, efitrano ny taona fahatelo. Dia gagabe fa ao anatin'ny efitrano ny taona fahatelo, zany troisième année zany amin'ity sekoly ambony ny fianofanana ho pretra jésuita ity, dia nahita sary Martin Luther. Dia nanontany azy gagabe ahoana aty amin'ny ivitoerana fanofanana pretra jésuita mahita sary Martin Luther tahaka ny ahitako sary ny Ignace de Loyola na sary ny Saint François Xavier sy ny tahaka zany. Dia izy hoe mety mahagaga anao fotsiny izy amin'ilay protestante fa naizany zany eo izy ninninina lazaina dia izao Martin Luther sy ireo mpiaraka taminy dia raisinay olona pieritreritra, grand penseur, olona mpandinika sy mpamakafaka. Ary azontsika saina-tsaina amin'izany fa
Martin Luther dia eken'ny olona rehetra mihitsy ho mpamakafaka. Fa izay tiako tarena azy ianao dia ny hoe inona reny no nahatonga fiovana teo amin'izany ataontsika hoe famakafakana le hoetiny Luther zany. Inona ny tena nahatonga ilay fiovana? Inona nampiavaka azy tamin'ireo zay mpitondra fivavahana mpiara-dalana tamin'ny fotoanandro? Zavatra roa ihany. Ny voalohany dia zao ny fomba fanazavany soratra masina. Ny fomba fanazavany ny soratra masina. Soratra masina tsy vaovao akory. Soratra masina efa tamin'ny taona teo ambany mason'ny olona. Fa ny fomba nanazavany ilay soratra masina no vaovao, kanefa vaovao nanova mihitsy ny tantaran'izao tontolo zao. Na ara-toekarena, na ara-piarahamonina, na ara-sosialy, na ara-politika io. Dehibe no vano zany fomba fanazavana ny soratra masina zany. Raha ohatra ka inona ilay fiovana? Inona ilay fiovana? Ilay fiovana dia nahazatra ny olona tamin'ny andro talohan'ny Lutera zany. Nahazatra ireo mpivaofy ny soratra masina. Ireo teolojianina taloha Martin Luther dia ny fieverana manao hoe io soratra masina io dia mazava io. Ary io soratra masina io tsy hametrahana fanontaniana, femetrahana fanontaniana inona ny dikan'ity, fa ilay soratra masina dia azo hazavaina, marina mandrakariva ary azo hazavaina amin'ny fomba rehetra, indrindra hazavaina amin'ny filozofia. Tsy tokony adolotsika fa ny filozofia zany dia sampapahalalana izay nomeny olombelona toerana noho izy mikatsaka fahendrena. Ary dia noverina fa ny filozofia dia tena fitaovana hoentina manazava ny soratra masina. Tsy afaka manazava soratra masina ianao raha tsy mahay filozofia, raha tsy mazava tsara ny filozofia. Tsy dia diso loatra zany tamin'ny andron'ny Luther. Fa vaovao be kosa rehefa nipotry Luther. Hoe tsia izay vanim-potoana ataontsika hoe vanim-potoana nanazavana ny soratra masina, na ny baiboly zany tamin'ny alalan'ny filozofia zay ny antsoina hoe vanim-potoana ataontsika hoe scolastisme. Zany hoe zay no antsoina hoe scolastisme dia scola, école, sekoly amin'ny teny latina. Teny hoe io fanazavana ny soratra masina io dia amin'ny alalan'ny filozofia no anazavanao azy, zany hoe amin'ny alalan'ny fahendren'olombelona raha tsorona. Fa Martin Luther kosa nanao hoe tsy mila zavatra hafa mihitsy manazava ny soratra masina, fa ny soratra masina ihany no manazava ny soratra masina. Mahaleo tena ny soratra masina. Ny fanahy masin'Andriamanitra miasa ao anatin'ny mpivaofy ny soratra masina dia ny soratra masina ihany no manazava ny soratra masina. Amin'ny taonjato faraika amby roapolo dia na roapolo dia ohatran'ny miala kely amin'izay maha-protestanta izay indray ny mpino-diavako. Raha ataonao ka miaino ny ataontsika hoe ny toriteny rehetra ankehitriny ao anatin'ny FFKM io, na katolika io, na luterana, na anglikana, na protestanta dia toa nefa makamin'izay daholo. Toa nefa makamin'izay daholo hoe ny soratra masina dia manazava ny soratra masina. Tahaka ny miara-miaika an'izay avokoa ny olona rehetra nanaraka ity teneny Luther ity. Fa indraindray na ataontsika hoe nareo prêt-à-pot amintsika ara-panaza tahaka ny katolika romanina dia teny efa zay mihitsy. Efa lazaina ho zay mihitsy hoe ny soratra masina dia azavain'ny soratra masina. Fa indraindray misy elatra sasany ataontsika hoe atao anatin'ny protestanta indray aza no miara kely amin'izay ka manazava ny soratra masina amin'ny alalan'ny ataontsika hoe tantara kely fironina, manazava ny soratra masina amin'ny alalana anganongano, manazava ny soratra masina amin'ny alalana fitrangan-javatra tetsteroa, manazava ny soratra masina amin'ny alalana fahitana zavatra maro isan-karazany. Tsy hoe diso akory zany, tsy hoe diso akory izy ireny, fa te amerina fotsiny ataontsika hoe ity soratra masina eto am-pirantanantsika ity dia feno izy ity, ka io soratra masina ihany dia manazava ny soratra masina. Zay io tsika tena nampiavaka any Luther mihitsy. Nanomboka tamin'ny andron'ny Luther nanomboka nanomeza ny olona toerana zany hoe mandalina momba an'Andriamanitra dia mandalina momba ny soratra masina. Fa hoe atao amin'ireo hoe zavatra roa ny nampiavaka any Luther meloany ivrenako amin'ity Salamy fahenina amby enimpolo ity dia ny zavatra faharoa nampiavaka any Luther dia ny ataontsika hoe ny fomba fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra sy ny fomba fifandraisany tamin'Andriamanitra. Zany hoe izy dia manao io soratra masina io
dia io ihany ny manazava ary io soratra masina satria ny soratra masina manazava ny soratra masina dia soratra masina marina amin'ny olona rehetra tsy hoe marina tamin'ny Lutera ihany na marina ny Jeremia mpaminany ihany fa marina tamin'ny Davida dia marina amiko koa. Ianao zany tsy afaka miteny manao hoe zany anke tantaran'i Davida fa tantaranao koa zany. Ianao zany tsy afaka miteny hoe zany anke tantaran'i Jeremia tantaranao koa zany. Soratra masina dia marina amin'ny olona rehetra, marina amin'ny toerana rehetra ary marina amin'ny fotoana rehetra. Zay mahatonga azy hoe tenin'Andriamanitra. Fa ny faharoa zay ataoko hoe nampiavaka ny Lutera dia ny fanazavany momba ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny fomba fifandraisana amin'Andriamanitra. Rehefa nivaofy ny soratra masina ny Lutera dia nanazava hoe zao ny tena fifandraisana amin'Andriamanitra. Dia teo nanomezany toerana antsoina hoe lanja ny fahasoavana sy ny lanja ny finoana sy ny fahafahana. Reo zavatra telo ireo dia tena manome toerana ny ataontsika zavatra vaovao be zay tsy nahazatra ny olona tamin'ny andron'ny Lutera, talohan'ny Lutera. Lanja ny ataontsika hoe fahasoavana, lanja ny ataontsika hoe finoana, lanja ny antsoina hoe fahafahana. Reo zavatra telo ireo raha tena jerena dia zao nanova endrika ny fifandraisan'ny olona tamin'Andriamanitra. Fa iverenako koa Isaia Salamo 1:20. Ino rehefa laizazay amin'ny tenin'ny Lutera. Dia tsika hijanona amin'izay fomba fanazavan'ny Lutera zay ary. Raha miteny manao hoe amin'ny andininy 10 manao hoe nizaha toetra anay ianao Andriamanitra dia nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy dia napiditra anay tao amin'ny fandrika ianao dia nanisy eta mavera tamin'ny valahanay ianao dia nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao ary namaky ny afo sy ny rano zahay fa mitondra anay ho amin'ny fitahiana mahatretrika. Andao ara-piarsika rehefa koa malala hoe soratra masina ihany manazava ny soratra masina. Dia tsika ka tantara anankiray ohatra amin'ny hoe taiza ho aiza tao amin'ny soratra masina no nahitanao hoe nizaha toetra anay ianao dia nanadio anay tahaka ny fanadio volafotsy tamin'ny memy ary nandeha namaky ny afo sy ny rano zahay. Dia raha matadidy tsara dia tsika betsaka ny azo ohatra azo alaina amin'izany fa raha mijanona ataon'ny testamenta taloha isika dia mahatsiaro ny bokin'ny Daniela farafahakeliny, ny bokin'ny Daniela tantarany Anania, Masaela ary Azaria izay natao koa hoe Sadraka sy Mesaka ary Abednego ao amin'ny bokin'ny Daniela toko 7. Navelan'Andriamanitra aninona izy ireo? Andalo ny memy, ny afo, ny lafaoro tamin'ny andron'ny Nebokadnezara. Tena navelan'Andriamanitra hiariary ny voninahiny ary dia gago Nebokadnezara. Hitantsika ao bokin'ny Daniela toko 7. Hotsika manao hoe tena ny soratra masina dia manazava fa misy fotoana tena avelan'Andriamanitra handalo zavatra mahamay. Nefa raha ny tantaran'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia fantatrao fa voninahitr'Andriamanitra ny ariary. Dia io mitenenina io manao hoe dia nitondra anay ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Raha miteny ihany ity Salamo ity manao hoe napiditra anay tao amin'ny fandrika ianao, efa nanisy enta mavesatra teo ambalahanay ianao 19:10. Taiza ho aiza ny mety ho nanivozany ity mpanao Salamo ity amin'izany tamin'ny fahafantarany tantarany fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely na tamin'ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny mpanompony. Dia afaka mamaky ianao ohatra ny bokin'ny Samoela 2 toko 4:20. Ndray maky Davida Samoela 2 toko 4:20 efa nafaran'ny tompo manao hoe azy isaina ny miaramila anao. Dia mbola kizitina ihany Davida nanisany miaramilany. Dia rehefa avy nanisany miaramilany izy dia tezitra Andriamanitra. Andriamanitra hoe zange efa niteny taminao hoe azy isaina. Tsy raha manisa ny ratsy fa ny ambadika ilay fanisanana nataon'i Davida dia frehariana. Ary mety fieritrretana mihitsy manao hoe noho ny abetsaky ny miaramilako, noho ny fahaizany miady fa pahabetsahan'ny jeneraly sy ny vata miaramila nahatonga andresy. Dia zay natonga n'Andriamanitra teny manao hoe raha ohatra ka isainao ireo dia ny eo an-tsainao so heverinao hoe tamin'ny alalan'ny sabatra sy ny ampingany nandresenao fa mitanako Andriamanitra ny nampandresanao. Dia izay natonga n'Andriamanitra nibedy an'i Davida. Toy ny 7:17 manao hoe zao no izy ry Davida manome safidy anao na ianao
satria ianao nanota de avelako isafidy ianao na ianao asiko andefasako mosary fito taona eto amin'ny fanjakana oentinao na tsy maninona avelako resy no enjehiny fahavalonao mandritra ny telo volana ianao enjehiny na ianao asiko rety mandigana mandritry ny telo andro na telona zay le tenen'ny mpanao salama io na hoe nampiditra anay tamin'ny fandrika ianao ary nanisy eta mavesatra teo ambalahanay Davida moa fatatsika dia manao aleoko azo ny tanan'i Jehova aleoko arety mandigana atelona Iavako malala eto zany de am'ireo tantara rehetra ireo de zavatra roa na telo ny tian'ny mpanao salama ao antsika. Ny voalohany de izao ny fiafarana. Ny fiafarana mandrakariva no any no mason'ny mpanao salama. Ary io fibanjinana ny farany io mampiavaka ny fiainana kristianina ary io mampahendry ny fibanjinana ny farany. Misy tena masina zay matetika ataon'ny olona eny andamosy ny fiarakodia taxi be betsaka taxi be hitantsika zany na fiara fitaterana misy an'ilay teny hoe raha mbola misy koa ny farany de tsy foana mihitsy ny fanatenako. Reny teny ny avako malala de teny ilazana fa ny kristianina de any amin'ny fiafarany mandrakariva ny masony. Ary rehefa miteny hoe fiafarana atsika de manana toe-tsaina mampahendry zany. Satria manana toe-tsaina mandanja ny antsointsika hoe vokatra. Hoe inona ny efarany ty zavatra ataoko ty? Inona ny efarany ny fiainako? Inona ny efarany ty safidiko ty? Inona ny efarany zao lalako sorako zao? Zany hoe zay no mahatonga kristianina mana fahendrena satria tsy variana ny masony tsy amin'io ankehitriny io, ny masony tsy amin'ilay fahoriana, ny masony tsy amin'ilay zavatsarotra, fa ny maka ny masony dia any amin'ny farany. Ary izay no mahatonga azy manana fanantenana. De mitanisa eto mpanao salama na hoe zao avy ake ny zavatra efa natao hoe zao avy mitodika amitsika pino zany lay mpanao salama eto manao hoe ianao mety ho zavatsarotra no lalovanao, mety ho mandalo ny afo, mandalo memy, mandalo faravampanana, mandalo aretina, fa aoka azany amin'io ny masonao, fa any amin'ny farany ny masonao. De mampahendry anao zany. Inona le farany? Fitahina mahatrelika, fahatoniana. Raha tena jerena lay teny nampiasan'lay mpanao salama de hoe mpanao salama de hoe mampahazo aina nay mihitsy ianao. Io le fitahina fa tena mampahazo fitahina matretrika, fa tena mitodika mihitsy amin'ilay olombelona velona hoe mamelona aina, mampahazo aina, napahavomaika nampahazo aina anay ianao, nampisy fahavelomana ao anay. Ravako malala inona no toe-tsaina hoentin'ny mpino fandraikio na mbanjina ny fiainana isan'andro de zao rehavako malala any amin'ny farany maso zay mampisy fanantenana de zao io zavatra sarotra lalovantsika io de mandaly any fa amin'ny fiafarany fitahina mahatretika. Ary aza variana mijery ny ankehitriny riavako fa mpanjiny no avy, mpanjiny no avy de le fandresena zay ampanantenain'ny tompo atsika. Fa ny faharoa zay ampianarin'ny mpanao salama atsika eto rehavako malala tsy hoe fibanjinana no avy any, tsy fanekenina ho fonjaina na ho giazany fahoriana ankehitriny, fa mahana fanantenana miaraka amino avy. Fa ny faharoa zay ampianarin'ny mpanao salama atsika eto raha toka mamaky tsara lay andinsotra masina atsika de lay endrik'ilay fizahn-toetra de fizahn-toetra izay voafehin'Andriamanitra. Jereo tsara ny teny manao hoe efa nampitondra entana mavesatra teo aminay ianao, zany hoe zavatra voalanjan'Andriamanitra no nampitondray. Ianao raha maniraka zaza miteny hoe mandana mba endrikely etsana ny netsy ty arony ty de azonao antoka fa zavatra ho zaka an'ilay zaza no ateneninao endana eto etsy ty, fa tsy hoe zavatra zakan'olon-dehibe no ampitondrainao an'ilay zaza. Efa ny teny izy manao hoe ianao mihitsy aza nge no napiditra nay tao amin'ilay fandrika. Lay fandrika zany de fandrika fantatr'Andriamanitra. Ny ao an-tsain'ilay mpanao salama zany de izao tsotra be mihitsy manao hoe ny zavatra lalovanay
de zavatra efa voalanjanao ary io na tonga amin'ny Paoly nanazava any amin'ny Koritianina manao hoe tsy misy zavatra zay ampitondrain'Andriamanitra anareo ka tsy zakanareo no reo toe-tsaina hoe ny zavatra rehetra zay averan'Andriamanitra lalovana de zavatra ny lalovan'Andriamanitra. Ny zavatra ny lalovantsika de efa ny lalovan'Andriamanitra ka fantatr'Andriamanitra fa zakatsika na fantatr'Andriamanitra fa atonina atsika na fantatr'Andriamanitra fa voresitsika. No zany dia izay ny mahatonga ny mpanao salamo ny teny manao hoe tondra amin'ny fitahina matretrika zany. Ary fahatelo rehefa koa malala ampianary ny mpanao salamo antsika eto raha mijery ny fiainantsika isika dia tsy vitany hoe voalanja ihany lay zavatra zay lalovana fa izao koa rehefa koa malala tena fanadiovana ilay izy. Inona ny zavatra ampiasainy eo? Dia izy manao hoe rano sy afo. Rano sy afo. Na ny rano de fanadiovana, na ny afo de fanadiovana. Ary aty amin'ny testamenta vaovao tsika no resaka hoe rano sy afo de mazava be. Batisa, fanasan'ny tompo, fanahy masina, zany atao hoe rano sy afo. Dika zany de izao lay fizahan-toetra de izao fanadiovana, falefena, fanamboarana, fantsiana. De inona le farany? Fitahina matretrika. Inge rehefa malala takatry tsikara am'izao vanim-potoana somary mampanasafo zondray fa fitahina matretrika indray ny ao ambadika io hoe mety mandalo zavatsarotra ianao tsy maninona atao ve mety mandalo zavatraritra ianao tsy maninona mamaky ny afo fa izao voalanja an'Andriamanitra io efa nandalo an'io Andriamanitra ary melony ny andalovan'ny ny andalovanao an'io de efa nilalovan'ny tompo ary mitrotro anao mamaky vaky an'io memy tahaka ny Sadraka sy Mesaka ry Abednego izay tao anatin'ny laforo de niaraka taminy tao lay zanak'Andriamanitra. Egaevako malala tsy ny olona manitsaka ny lohanao na ny afo mahamay mano everinao mandoro ny fizahan-toetra mamay no hitanao fa ny fandresena sy ny fitahina ampimany tompo nomany tompo anao maherezara ndao ny maso ibanjina ny tsy hita de ny fandresenao ny Jesosy Kristy tompo fa ny hita de mandaly ihany fa afatesana tazana mety manodidina ny rofinaretina ny fantrana zany mandaly ihany fa ny tsy hita ao ny Jesosy Kristy tompo io ny maritra mandrakizay. Alao ery ara ho marina aminao any ty tenin'ny mpanao salamo ty manao hoe hitondranay ho amin'ny fitahina matretrika ianao. Ivavakisika tompo misaotra anao zay misaotra tompo fa ianao Andriamanitra de mizaha toetranay vizahan-toetra velanao lalovanay voalanjanao fantatrao tandrifenay sahazanay manefenay manadio anay mampiorina anay mitondra anay amin'ny fitahina matretrika aza. Tompo aoka ny masonay ho aminao Andriamanitra ankehitriny betsaka ny havanay marary any amin'ny hopitaly betsaka ny marary ny tokantrano amin'ny tompo mila fampahirezana aminao izy re mila fampahirezana aminay izy re mila vavaka fa aminay izy re enoy ny vavaka i tompo enoy ny sentiny fony reo havanay marary reo ary ho anay salama ataovy mahay misaotra anao mandrakarivo zahay raha mandary fizan-toetra zahay fantatra efa vetivety zany tiana mafy ny finoana ianao sitrano marary Jesosy ampahirezo ny reraka aza mamela ny firenenay ao anatin'ny sarotra ianao aza mamera ny ankonina tsirairay ao anatin'ny zava-manahirana fa meteza tompo ho marina amin'ity teninao ty manao hoe mitondra anay ho amin'ny fitahina matretrika ianao ta io ny fiainanay Jesosy. Amen.